Na iza le eto Madagasikara dia miharipaka ny ala, na any andrefana izany, na any atsimo na any avaratra, na aty afovoan-tany izay be mponina ka efa sola mangatiady, ary na dia ny amin'ny ilany atsinanany nosy aza izay noheverina fa tsy ho ritra mandrakizay ny ala. Ohatra amin'izany ny faritra Vatovavy-Fitonany, lalovan'ny lalam-pirenena faha 12 mipaka any atsimo atsinanana ka hatrany Taolagnaro. Mbola rakotra ala mikitroka ity faritra ity tany amin'ny taona 1790. Ankehitriny dia efa mazaotra, izany hoe efa manify dia manify ny ala vokatry ny fikapana hazo sy ny toron-tanety ary ny tavy. Miareraka sy miasimba ny lofotany noho ny fomba famboly tsy voahevitra, nefa ny isa sy ny hakitroky ny mponina dia mitombo faran'izay haingana. Ratsy ny vokatra, mahantra ny mponina, manangasanga sady efa mihatra manaina mihitsy ny tsy fahampian-tsakafo izay efa manakaiky ny kery. Manampitrotraka ny loza voajanahary izay mamely isan-taona sy ny fiantraikany fiovaovan'ny toetrandro. Aty amin'ny faritra Vakinankaratra aty afovoan-tany dia efa angazana ny tanety hatraiza. Ohatra ny eto Antokofoana aty andrefan'ny Betafo. Ireto vohitra angazana manodidina ny tanàna dia rakotr'ala fa izay, ary nisy loharano maromaro tena eny. Sola mangatiady izy ankehitriny satria tsy mba nokajiana. Vokany mihena be ny rano ampiasain'ny olona satria ritra ny ankamaroan'ny loharano. Tsy mamokatra araka ny tokony ho izy intsony ny fambolena sy ny fiompiana, hany ka tsy ampy na tsy zarizary ny sakafo. Ny olana trehan'ny mponina aty Vakinankaratra sy any atsimo atsinanana vokatry ny fiovaovan'ny toetrandro dia mahazo ny ankamaroan'ny mponina manerana ny Madagasikara. Betsaka ny tany tsy mivoly zany amin'izao, izay manahirana anay tatsaha mihitsy zany aty amin'ny anina, aty amin'ny faritra dia farana nanapa-kevitra ny fikambanana hoe andao ataontsika laharam-pahamehana ny resaka fambolena hazo hiarovana an'ity tontolo iainana ity. Misy ny fikambanana mpampiasa ny rano natao hoe AUE lavadia fikirizana, nanapa-kevitra fa ho arovana ny loharano. Dia ao anatin'izay fiarovana ny loharano izay moa ny fanajariana ny aty amin'ny sahandrika aty ambony, amin'ny alalan'ny courbe de niveau na ny tatatra marin-drano izay hitsihan'ny rano hiarovana ny loharano, dia koa ny fambolena ny hazo akasia izay haingam-pitsiry sady raha teo koa tsy manimba ny tany rehefa ilaina ny tany any aorinany raha ohatra ka mbola averenana hambolena. Hazo maroroka ny akasia ka manapariaka azy amina faritra maromaro eto Madagasikara ny SDM amin'ny alalan'ny tetikasa manitatra faharoa. Anisan'izany ny faritra Vakinankaratra izay efa sola mangatiady amin'ny toerana maro hamerenana amin'ny laony ny tontolo iainana. Apariaka miaraka amin'ny akasia koa nefa ny hazo mafy fanao trano na fanao fanaka toy ny kininina tsotra na eucalyptus sy ny kininina oliva na eucalyptus citriodora. Eto Mamoriomby, commune fidirana aty amin'ny distrikan'ny Mandoto dia misy tanin-kazo mifanila, akasia ny amin'ny anankiray ary eucalyptus citriodora ny amin'ny anankiray. Ireto hazo akasia efa mihoatra ny 7 metatra ireto dia hazo vao 9 taona monja. Ny eucalyptus citriodora koa dia maroroka ihany, na dia tsy mahatratra ny fitombony akasia, saingy hazo mafy ny eucalyptus citriodora sady azo anaovana lohamenaka. Efa manahirana ankehitriny ny hazo, ka tsapan'ny mponina aty fidirana ny olana sy ny ezaka tokony hatao. Miezaka izay mba ho tontolo maitso tsy ho disitra nay amin'izany fambolena-kazo aty amin'ny distrika Mandoto izany fa mba ho lohany. Ny nahatonga no ny tialakiny aty zany dia ny fahatsapako fa tsy ampy ny rosakorana eto Madagasikara. Dia ity toerana aty koa moa zany ohatran'ny toerana tsy azo mihitsy fa tena efa simba zany ity toerana aty. Dia tapa-kevitra hoe ambolen'ny tekininina aty sady mba hiaro ny nofotany mba tsy ho kohandrika. Eo amin'ny 3 fototra zany ny hazo voavoliko tato. Ny hazo kininina oliva na eucalyptus eto Mamoriomby dia hazo namboleny Zaki. Ny akasia kosa dia hazo namboleny Zalo. Izy mirahalahy ireo dia anisan'ny savalalana amin'ny fambolena-kazo taty amin'ny tapany andrefan'ny Vakinankaratra niaraka tamin'ny BVPI sy ny tetikasa manitatra. Ny eucalyptus citriodora any Zaki dia nambolena tamin'ny taona 2010 ary ny akasia any Zalo kosa dia nambolena tamin'ny taona 2012.
Hita tokoa taloha nakakitay ny izahay mihitsy moa mifakanakitay zany lasa lavitra any amoron-drano Kitsamby izay any amin'ny 4 kilometra miala eto an-tanàna vao mahita kitay. Taloha nanao trano any Antsirabe zany mividy hazo. Antsirabe izay toerana fividianana zano hazo taloha rehefa hanao trano dia lavitra be, any amin'ny 500 kilometatra miala eto amin'ny toeram-ponenana eto fidirana aty amin'ny distrikany Mandoto. Mifanila ny tanin-kazony Zano sy Zaki ka ny mpandalo dia afaka mampitahany karazan-kazo anankiroa. Ny mampiavaka azy dia eo aloha zany ny hafainganam-paniry ny akasiamanzioma aloha zany raha ty amin'ny faritra afovoany andrefana dia hita miazakazaka mihitsy. Ny citriodora ihany koa eo amin'le hoe lafiny hoe hatsaran'ny hazo atao fanaka na izay anona ihany koa. Maha zava-manitra azy koa moa zany dia azo akana ravina anaovana huile essentielle ihany koa ny amin'ny ankapobeny. Ny akasiamanzioma zany zao raha tamin'izany 2015 zany nambolena azy dia efa mahenjika hatrany amin'ny 10 metatra ny avony. Efa tadoarany ary ilay novolena tamin'ny taona ataontsika hoe 10 Ny manitatra faharoa dia mampirisika ny fambolena akasia izay maropo-tombo eo anilan'ny kininina tsotra sy ny kininina oliva izay ela fitombo kokoa nefa ila imponina hasoana hazo mafy. Ny olana dia somary tsy mahatanteretina ny kininina tsotra raha oharina amin'ny kininina oliva. Raisina ohatra ty tanin-kazo kininina sy akasia mifanakaiky eto Finany ity. Zao tsika dia miara mahita eto mahita akasia tsika na sy kininina hitantsika neto. Izy reto dia niarana ambolena tany amin'ny 2014 tany nefa raha ny zavatra hitantsika neto amin'izao dia ny akasia efa mahatratra any amin'ny 7 metatra any, ny kininina nefa eo amin'ny 3 metatra. Zany dia manaprofo fa tafiditra ao anatin'ilay hazo aingam-pitombo ny akasia. Ary hita marina fa raha mijery ny kininina antsika dia misy aretina mamely amin'izao nefa ny akasia tsy tratra an'izay. Rehefa manentana amin'ny fambolekazo ny manitatra faharoa dia sainy atao mifanetiety ny elanelan'ny hazo ambolena. Rehefa lava antonontonony ny hazo dia kapaina atao kitay izay ratsy bikana miolanolana, fa izay mahitsy tsara kosa dia vela hitombo ho tonga hazo lehibe. Tonga saina ny tantsaha ka mirotsaka mamboly hazo. Eto amin'ny komuna Fidirana ohatra dia misy fokotany 10 ka ny 9 amin'ireo dia miara-miasa amin'ny manitatra faharoa manabevo ny fambolekazo. Ny hazo voavoly tamin'ny herintaona dia 5 alina ary tamin'ity dia 7 alina sy 1 hetsy. Ary ny tany voavoly amin'izay dia eo amin'ny 300 hektara eo atao anatin'ny komuna Fidirana distrika Mandoto zany. Tena liana dia liana daholo ny olona ary hita hoe tsy araka mihitsy ara ny zanak'hazo aty amin'ny komandy ataon'ny olona. Noho ny fahazotoan'ny mponina mamboly hazo dia voasarika ny manodidina mahita ny mahazava-dehibe ny fananana hazo. Tsy maharaka vokatra izany ny zanak'hazo, hany ka misy mivaona ny tantsaha sasany indraindray. Za zany namboly hazo any mamboly foana zany isataona. Dia tamin'ny namboleko voalohany faharoa, olona zany faharoa voalohany dia faharoa fahatelo nisy nangalatra foana le zanak'hazoko. Dika zany fa ilain'le olona le zanak'hazo matoa angalarina. Dia nisy an'ity manitatra ity zany dia nentanina zany le olona ary koa ny mpanentana moa zany dia miezaka manentana foana zany dia be dia be zany ny zanak'hazo zany zao ny olona zany zao efa mirisika daholo efa marisika daholo ambola le zanak'hazo. Manoloana ny tsy fahampian'ny zanak'hazo mitaha amin'ny fahazotoan'ny olona mamboly hazo dia omena fiofanana ny tantsaha aty vakina karatra hamokatra zanak'hazo. Santionany i Daniel sy rasomam-pionina vadiny eto an-temitra aty an-tany fotsy. Eucalyptus citriodora na kininina oliva ny ankamaroan'ireto zanak'hazo karakarain'ny rasomam-pionina ireto. Manao asa maro sady mifameno i Daniel mivady. Voly isan-karazany fiompiana ho mivavy be ronono izay azona ronono sy zezika ho an'ny tanimboly ary ny tanin'ny zanak'hazo. Mivarotra zanak'hazo ry zareo sady mamboly ho azy manokana. Tsy ampy ny rotsakorana. Dia izay mahatonga hoe tsy maintsy mamboly isataona zany. Fara-fahakeliny ny anay eo anatin'ny tokantrano mba hoe mahavita 3 arivo fara-fakely. Dia efa 5 arivo isataona zay no vitanay. Mitomandavana ety amin'ny tanety handrefany arabe ny tanin-kazon rasomam-pionina sy Daniel.
Efa intelo metaona izany zao no namboly hazo teto. Fa le tamin'ny voalohany indrindra tamin'ny mbola tsy nisy manitatra, misy fa tsirairay no velona. Hatramin'ny nanaovana manitatra dia izao misy maty fa kely. Dia ny mpitombony tena tsara. Tsy mitsahatra mamokatra zanakazo Rasoamampiona sy Daniel satria betsaka ny olona mitady. Eo amin'ny 2 alina eo ny isan'ny zanakazo vokariny zareo isan-taona. Ny zanakazo tsy ampy izay 2 alina isa zay, dia ny olona ihany koa betsaka no mitady. Ny amin'ny taona manaraka zao dia hiezaka ho ampitombo ny isan'ny zanakazo eo amin'ny 3 alina eo na 5,3. Mazoto mamboly hazo ny olona satria tonga saina, fa eo koa indrindra ny fampirisihana sy ny fanampiana avy amin'ny tetikasa. Ny vidiko zao dia 50 dia nahazo katoany 50 sy 200 dia mbola tateriko rehefa avy zao ny ambiny. Kinin'oliva na eucalyptus triodora no novidindra Ramatoa Elizy teto amin'ny Rasoamampiona. Betsaka ny misafidy an'io karazan-kazo io aty Vakinankaratra satria maroroka kokoa ny eucalyptus triodora noho ny kininina tsotra. Ny hatsarany sy ny hamafiny nefa dia mitovy. Ohatra ireto kinin'oliva amboleninga savio eto Maromoka aty Antanifotsy. Tamin'ny taona 20 izy reto no nambolena. Izao efa mandifitra olona sahady. Kininina oliva zany reo eo amin'ny heritaona eo reo volana marsa tamin'ny heritaona, zany hoe heritaona mahery kely zany reo zavatra maniry manodidina antsika reo. Afaka 5 taona ano any zany dia eritreretina hoe mba mahazo hazo lehibe kokoa zay dia afaka 10 taona ano zany mieritreritra hoe manana hazo vaventy. Efa be mpahafantatra ny kinin'oliva sy ny akasia fa eto Mazoto aty amin'ny distrikany Mandoto dia misy karazan-kazo vaovao izay toa zareo eto ihany mbola manana azy, dia tsinona fa ny kasia. Hazo be ravina ny kasia ary mahitsy sady mety ho vaventy ny vatany rehefa be taona. Voana hazo nentin'ny ray aman-dreny teto an-tanàna avy ny Morondavana izy ity no nanaranaka eto Mazoto. Ny kasia tony voaresaka ny dadanay tamin'ny mbola fahavelony tsara mihitsy satria izy nentoany tety. Niasa tao amin'ny Sokotamy distrika Miandrovazo izy. Dia tamin'izay fotoana izay zany hoe hitsena entana eny amin'ny garan'ny ropilanina, carton kely anankiray ny zavatra nalaina teny ary zay ny nahitany voan'ity hazo ity. Ka tamin'izay fotoana izay izy nanao fananiana zany mba nanao ndray nitsongo kely dia nahazo voany 5 dia nentiny nody dia nambolena tato amin'ny taninay le izy. Nahita hevitra sady nanita-kevitra ragy ka izao izy manana zanakazo kasia analiny hifanitofany ponina izay mahalala ny fisiany satria mitovy hatsara amin'ny voambony izy ity rehefa lehibe nefa tsy voatery hiandry 100 taona vao hanana hazo vaventy sady mafy. Ny vatan'izy io rehefa lehibe dia azo anaovana fanaka ary tsy mila mikaroka nytony atao hoe palisandra itony tsiny fa manakaikikaiky azy na ny amafisana na ny kolera ny loko enjehany zareo mpandrafitra. Raha ny tena falehibeazany manodidina antsika ety zao ao nefa misy maniry manodididina ny ataoko hoe 20 taona. Mbola ao ny vatany hatramin'izao efa hazo be mahitsy. Dia ty hitantsika manoloana antsika eto ity zany zao eo amin'ny 5 taona na 9 taona na nirina zao izy manana vatana hitantsika sy halavana atrehantsika zao. Iantsinanana kely aty Farafangana aty amin'ny faritra Atsimo Atsinanana isika. Ny aty amin'ny faritra Atsimo Atsinanana dia ny akasia no nisafidiana hapariaka aty nanomboka tamin'ny taona 2010 satria efa mihasola koa ny tanety aty Atsinanana ary miharatsy ny tsirony tany ka kasaina haverina amin'ny laoniny santionany ny eto Bekaraoka. Nofanina amin'ny fanaovana tanjanakazo ny ponina izay mavitrika sady mamorona hanatsarana ny volo hazo. Lafo ny plastika
sady sarotra tadiavina aty amin'ny tany lavitra tanan-dehibe, ka ny volo na bambo no ampiasain'ny mponina hamafazana ny voa. Maro ny tombontsoa avy amin'ny volo na ny bambo. Zava-misy sady betsaka aty an-toerana no ampiasaina, ary tsy mila didiana toy ny plastika ny volo rehefa mamboly hazo, fa tonga dia tsatoka dia levina miandalana ny anaty tany izy. Maroroka ny akasia naiza ambolena azy, saingy raha oharina amin'ny faritra vakinankaratra dia maroroka bebe kokoa izy aty atsimo atsinanana, ary ny orana sy ny tafio-drivotra mba amin'ny afo izay heverina fa mpandrava zavatra dia voamainka koa manaparitaka ny voany akasia haingana be ka maniry eny rehetra eny. Azo ngeza be izy ty mahasoa légumineuse aloha dia izy ty voalohany indrindra manatsara ny tany ary azo ampiasaina amin'ny compost ny raviny tena ilain'ny mpamokatra tantely mihitsy izy ty satria mitangorona be ary ny zava-dehibe amin'izy ty dia miparitaka ho azy izy rehefa misy cyclone indrindra mifaritra mando ohatr'izao, ka aty amin'ny tonity faritra aty zany tena problème aty le na dia faritra mando izy ny doro-tanety sy ny tavy indrindra efa mila ho tapitra daholo mihitsy ny azo aty. Noho ny akasia karazana légumineuse sady mahalonaka ny tany dia vetivety foana dia mameno ny tanety sy ny vohitra ny akasia. Mihamasaka ny tany ka mipoitra ho azy sady maniry ary mahazo aina indray ireo karazan-kazo tranainy na hazo zanatany izay efa nitsipozipozy na efa sakialan'ny tamingana mihitsy aza, vokatry ny fiovaovan'ny toetrandro sy ny asan'ny olombelona. Anisan'izany ny filao sy ny grevillea banksia izay no heverina fa alevo ny afo tanteraka. Ay moa ka niotrika tao anaty tany ny voany nandritra ny fotoana elabe. Noho izany no niverina amin'ny laony tsikelikely ny roa ivoary na ny ekosistema ka lonaky ny akasia ny tany izay nilevena ny voany hazo tranainy dia nipohitra sy nitsimoka ary nahazo aina sady nandrobona indray ny hazo tranainy. Ny ravinala kosa izay betsaka eny Andohasa rehefa mainy doro-tanety dia mitombo sy miroborobo ny solofina rehefa mialonaka ny tany. Noho izany dia fomba iray hamerenana haingana ny ala zanatany tovona ny ala vaovao ny fambolena akasia. Misinda miandalana ilay ahia sy tebiteby hoe mety ho lasa tany haina dezera ny faritra. Ohatra ireto tanety aty Faraony manamorona ny lalam-pirenena faharoa folo. Toy izao izy tany amin'ny taona 7 nambolena akasia voalohany. Lasa ala mikitroka izy sy ny manodidina azy ankehitriny. Dia araka ny hitanareo na efa tena lasa forêt dense mihitsy ny izy ty. Ny antony maha forêt dense azy le espèce hafa zay natao teto disparaître rehefa ity le akasia manzo amin'ity no ary miparitaka ho azy. Rehefa misy cyclone dia io voany io ty voany ty aparitaky ny cyclone, hitanareo le voany fa formé tsara ohatran'izao dia miparitaka ho azy izy ty ary zay mampiverina ny ala. Mahabe fanantenana ny mamboly hazo raha tena mahalala tsara ny antsipiriany sy ny tombotsoany. Ka mba hampazoto ny olona hikojakoja ny voly hazo dia entanina ny mponina hamboly hazo miaraka amin'ny voly fihinana. Hiverina ty vakinankaratra isika. Izao hitantsika izao ohatra ny akasia ampiarahana amin'ny voanjobory. Ny enilantony aina eto vinany kosa dia mboleny miaraka ny mangahazo sy ny akasia. Roanjato fototra ny zanakazo no nambolenao. Dia mba nambolena mangazo mba tsy ho sahin'ny olona hampidirana omby eo anatiny sady hoanina ny mangazo. Ny tena tanjona amin'izay moa dia misy tombotsoa telo azo amin'izay. Voalohany indrindra aloha dia voakarakara ny zanakazo satria tsy maintsy hisy fihavana an'ireo volo fihinana ireo. Faharoa manaraka izay dia mahazo vokatra koa izy mandritra ny 2 taona mandra pahalehibe ny zanakazo. Ary fahatelo moa dia voaharo amin'ny biby fiompy ny zanakazo satria rehefa madio ny tanimboly dia tsy sahin'ny olona ny mampiditra aomby ao. Ny fambolekazo koa dia ampiarahana amin'ny fambolena zava-maniry fakana lohamenaka izay fidiram-bola tsara sady maharitra ho an'ny tantsaha ary mikajy ny tontolo iainana. Aty Bity, distrika Antsirabe faharoa isika izao. Ireto tanina geranium sy tanikazo amina hektara maromaro ireto dia fambolen'ny tantsaha mivondrona amin'ny kooperativa fivoarana sy fanantenana.
Izy ireo dia tantsahana findratoerana vokatry ny fitaran'ny orinasa mpanao simenitra. Nomena tany malalaka sy fiofanana amin'ny alavadim-boly ny mpikambana ao amin'ny coopérative, ka ny ONG Cœur de Forêt no nanankinana ny fanofanana. Nentin'ny Cœur de Forêt taty Andepombe aty Betafy ny mpikambana ao amin'ny coopérative nijery ny fomba fanaovana alavadim-boly. Domaine forestier national izy ity, izany hoe tany mpanjakana izay tantanin'ny fitaliava-paritra ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-jafy. Dia ery zareo no miasa miara-mientana amin'ny Cœur de Forêt manajary an'ity toerana ity. Dia le fanajariana atao eto amin'ity toerana ity dia miompana manokana mba ho toerana fampiratiana ny atao hoe fambolekazo mahomby zany. Ny alalan'ny fanaovana alavadim-boly anazy dia tsy maintsy nampifandraisina tokoa ny eo amin'ny fikarakarana an'ilay voly sy ny hazo, izany ho mandray vokatsoa avy amin'ilay hazo zany dia ny raviny atao miaraka amin'ny zezika, ampifangaroana zezika ambolena an'ireo voly izay ampiasanao ireo ary dia hita ho mahomby tokoa ilay izy. Vokatry ny fiofanana sy ny fanabeazam-bony traikefa dia tsara sady matevina ny géranium amboleny coopérative. Raha ohatra manana tany 1 hektara zany atsika, dia anatin'ny tany 1 hektara eo zany misy 22 000 pieds, 22 000 fototra géranium zany, izay azahoantsika 20 tonnes ny ravina. Dia anatin'ny 1 tonne nefany misy 3 manapaka. Safe zany anatin'ny 1 tonne atsika mety mahazo any amin'ny 60 tonnes ny ravina zany. Dia zany hoe 60 kg ny menaka. Raha isy Cœur de Forêt atao amin'ity toerana ity ny géranium vokariny tantsaha sy ireo coopérative hafa manodidina, ka ato ny ravina no ahodina ho lasa loha-menaka. Ny alambika hitanehana ny ravikazo dia fatana mitsitsy, namboarina manokana mba tsy handany kitay. Taloha ny aina tamin'ny fanofanana tany zahay, dia amin'izao ndefa zahay efa nahavita tany, dia ny tany vidinay 3 hektara. Dia taloha nay nanofana tany dia izay tany 3 hektara izay ny tany nofananay, dia efa voavidinay izy amin'izao anay coopérative Taratra. 3 mandidy anay ao anatin'ny taona iray. Eo amin'ny 20 taona isa-taona ny ravina vokarinay. Dia ny ravina vokarinay amidy amin'ny Cœur de Forêt mandray ny ravina. Ny faiky ny ravikazo avy notanehana dia anaovana compost ary tena mahazo betsaka be aman-taoniny. Io no atao zeziky ny tany ambolena géranium fa tsy mampiasa akora simika. Toy ny any amin'ny faritra Vakinankaratra dia mampiatra ny alavadim-boly koa ny ety Atsimo Atsinanana, ka ny voly fanondrana toy ny jirofo sy ny kafe dia ampivadiana amin'ny voly fihinana toy ny kajaha na mangahazo sy ny bokala na vomanga. Nofanina amin'ny teknika basket compost ny ponina hambolena ny kajaha sy ny bokala sady hanamasaka ny tany. Rehefa miakatra ny vokatra dia atsatoka amin'ny lavaka basket compost izay ny alany vomanga na ny mangahazo, ny jirofo na ny kafe. Ka ny lavaka basket compost izay voadingana dia tohizana ambolena kajaha sy bokala. Amin'izay dia manana voly fihinana sady afaka mivarotra raha misy ambava ny ponina mandra-pamoany jirofo na ny kafe. Ny jirofo raha teo aty amin'ny faritra Atsimo Atsinanana rehefa nambolena amin'ny basket compost dia vetivety dia mamoa afaka 5 taona eo. Nefa miandry 7 taona ny jirofo vao mamoa any amin'ny faritra hafa. Tato anatin'izay taona vitsivitsy nanentanana amin'ny voly hazo izay dia efa tsapan'ny ponina ny fiovana sy ny fiatsaran'ny toe-javatra amin'ny faritra misy azy tsirairay avy. Na dia mbola mamely aza ny voka-dratsy ny fiovaovan'ny toetrandro izay iombonana amin'ny daholobe. Navelom-bolo fa voavaty koa ny olana zany amin'ny resaka fisian'ny ala. Dia ny rotsakorana aza dita fa mba nisy taty aminay zany na dia hita amin'ny faritra hafa hoe jalijaly ihany. Tamin'ity taona ity indrindra moa zany fotoam-pamokarana. Dia mba azo lazaina mba nisy rotsakorana taty ary mba nahazo vokatra ihany izay taty. Ankoatra ny hazo fanao kitay sy anaovan-trano dia mirotsaka amin'ny hazo fihinam-bo ny ponina tia fidirana ato amin'ny distrikany Mandoto. Mametraka fanamby izy ireo, miezaka hanana hazo mananamby ampy
ary hamatsy voankazo ny vakinankaratra sy ny faritra hafa. Fehin'izany rehetra zany, raha tiana hiverina haingana amin'ny hakitroka hafa izay ny ala eto Madagasikara, dia mila mampiditra sy mamboly hazo haingam-pitombo toy ny akasia, fa izany no anisany ahafahana mamelona indray ny hazo zanatany ka manarina ny roivoary any anaty ala na ny ekosistema forestier.